Madagascar figure parmi les pays les moins avancés dans le monde avec un taux de pauvreté de 76% et un taux d'extrême pauvreté de 56%. Amin'ny raika ambin'ny folo oratoandro, ora nandalovanay tety Itaosy, tapaka ny jiro. Efa naharitra ora maro ny fahatapahana raha ny fitarainan'ireo olom-pirenena velona amin'ny herinaratra. Eto i Hervé sy ny namany, mpitantana Cyber Café, miandry ny rariny. Maminavina fa tiantoka teraka ny fahatapahan-jiro lavareny isan'andro. Dia tsisy ninona azo atao aloha izany, tsisy ninona azo atao amiandry an'ilay izy verina fotsiny. Tsisy na versement tsy ampy, tsy feno mihitsy izany ilay versement. Eo amin'ilay fanaovana saisie photocopie, impression dia indraindray eo amperan'ilay misy olona tonga dia tapaka ilay izy. Tsy lavitra eo ny tsena Patrick, ity tsena ity mamelona sy ny ankonany, saingindrisy no fahatapahan-jiro. Vaterina janona fivarotana glasy, na dia io aza mampiditra vola be ho an'ny tsenany amin'izao andro mafana izao. Izany hoe amin'izao aloha izay tsy nankatsony satria efa tsapanay misy fahatiantoka ilay izy amin'ny resaka glasy, asika mosina ohatr'izany dia natsanonay mihitsy. Voatery manakatona ny toeram-piasany ihany koa ireo toerana fanaovam-bolo sy fikarakarana ny bika aman'endrika noho ny olona andeha stazy any. Velotarainy tsy lavina, mienina ny lisan'ireo mpanjifa no fahatapahan-jiro tsy misy fitsaharany. Miasa amin'ny courant, miasa amin'ny jiro. Lasa mihena tanteraka ny fiainan'ny client, lasa mihena izany satria na ny asa raha tsy mandeha amin'ilay izy izao tapaka eo izao mandritra ny adiny 3 farafaha-kely ny tapaka dia lasa misy fiainana be eo ny asanay ilay izy. Ianao na hampiasa groupe arana mahatiatoka be. Misy fahatiatoka be satria na ny appareil ampiasaina raha tsy zakana groupe kelikely dia tsy maintsy mampiasa ilay groupe be. Fahatiantoka, io ny tena tsy afaka ambavan'ireo olom-pirenena velona amin'ny herinaratra. Mbola nahitana fahatapahan-jiro ny teto an-drenivohitra sy ny manodidina hatramin'ny androany. Adiny 3 ka hatramin'ny adiny 9 eo faharetan'izany raha ny fitarainan'ireo olom-pirenena. Madagascar figure parmi les pays les moins avancés dans le monde avec un taux de pauvreté de 76% et un taux d'extrême pauvreté de 56%.